Mangataky interview kely zay parasola mijirama mijaly ny tanora malagasy miasa amin'ny herim-pony fa sy mangalatra zao zay tsy saotranareo amin'izao dega zao satria zay mety zao ny eskimo zao ny tantarany zao hitanareo io izy ny client inana io izy ny client ividy an'io raha mba angataky interview kely zay parasola mijirama miaro ny zon'ny mpanjifa inona ny mampiavaka anareo ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa rehetra ve tafiditra anatin'le fédération sa misy any ivelany ya tsara kokoa zay fanontaniana zay ho fantatry ny besin'ny maro ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa maromaro tokoa izy fa saingy kosa ny fédération anankiray zay F3M voalazako teo aloha teo dia fédération manokana izy io manokana izy io fa zany kosa nefa tsy midika ny hoe tsy miara-miasa sy ny hoe miara-mitolona ny fikambana hafa araky ny teny kombenimbeny ny hoe ny tanjona iraisana dia hiaron'izany mpanjifa izany na fédération ianao na tsy fédération ianao dia izay ny raisany rehetra ny antony nametrako an'le fanontaniana mantsy hoe raha zany abetsaka le fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa izany iveriko hoe mety tsisy mpanjifa imenimenina tsony ny fikambanana raha izay fanontaniana zay tsy ny fikambanana ny mitondra azy ary ny mpanjifa ne namana mbinitsoa de tsotry manana ny fomba fijeriny izy ary manana ny fomba entiny anatanterahana ny fiainana izy ary tsy hoterenao amin'izany mihitsy izy akory ka na hopetraka na ho vitsy tsy any ny olana fa ny olana fotsiny de hoe manana izo kosa nefa ny mpanjifa hitaraina izay fofototra ao anatin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa izany ty fanontaniana ohatrany hoe ndetako hoe fanontaniana hafahafa fa apetraka ihany matetika mantsy ny le hoe mpanjifa aloha zany de misy hoe tsy mpanjifa koa ngamo zany fa inona zany le tena hoe mpanjifa tsara dare mifanontanianao natao hoe mpanjifa amin'ny akapobeany par définition ny mpanjifa de ny hoe ireo olom-pirenena zay mamoaka ny volany amin'ny sehatry nataotsika hoe hoentina ho tombotsoany manokana ohatra raisitsika amin'izany zao ohatra ny hoe ianao zany handeha hividy entana any amina épicerie na any amin'ny grossiste dia mamoaka ny volanao aposinao ianao dia izay no lasana natao hoe mpanjifa inona zany ianao amin'izay toerana zay manjifa n'ilay entana ao amin'ilay grossiste ianao na ao amin'ilay épicerie raha izay raha izy koa ohatrana ihany koa no hoe mpanjifa na matérialy ohatra raha lasa zany ianao andeha ka raha hiala eto miala eto ambodivono anao any Analakely ohatra andeha iny ianao andeha bus miala vola posy zany lay olo-pirenena ray amin'ilay bus iny zany ianao amin'izay lafan'izay zany ianao dia mpanjifa n'lay taxi be zay zany le izy amin'ny akapobeany par définition tsotsotra izay zavatra izay ny amin'ny akapobeany zany de tsotra ny rehetra dia mpanjifa zay mantsy asaka teny koa mpanjifa daholo ndre mpanjifa daholo fa misy fotsiny ny définition simple définition no hoe ianao ilay mamoaka n'ilay volanao any aposidy no amin'ny tombotsoanao manokana iny izy natao hoe mpanjifa ny antony nametrako an'le fanontaniana de zao matetika zany ohatrany hoe mitaraina zany ohatra le mpanjifa de miantefany amina sampandra anankiray na amina na ndeha ataoko hoe amina tompona andraikitra anankiray nefa le sampandra sy le tompona andraikitra ihany koa ohatra mpanjifa ihany raha no fanazavanao anazy teo de any zany le tiako atongavana hoe mety
mety moramora kokoa ihany zany le fifandraisana eo am'le le fitarainana zany eo amin'ny rotonta satria tokony mipetraka eo amin'ny toerany mipetraka mpanjifa mihitsy moa zany le hitarainana ao anatin'izay rehetrarehetra izay mazava ho azy zany araky ny teninao teo de hoe ny rehetra le mpanjifa fa saingy kosa hoa misy fijerenana azy ny hoe amin'ny lafininina no tokony ho jerena hoe ty mpanjifa itya dia tokony ho arovana ny amin'ny zavatra mety iseho anazy fa tsara mihitsy le teniteny hoe ny rehetra mpanjifa dia logika be zany mahafantatra ny olona mahazo ny mpanjifa iny a ilay tompona ndraikitra satria zay efa mpanjifa ihany koa ka feriny zany tokony ho normal ary sisy ataontsika hoe olana na sakasakana ny fanatanterahana ny zany atao hoe fitakina zany zonina nanan'izany mpanjifa zany any amin'ireo tompona ndraikitra isan'ambaratonga eto amin'ny tany sy ny firenena satria ny rehetra de mpanjifa araka ny voalaza zay mihitsy fa mety misy hoe mety hoe misy fitarainana na fitakina tsy mitombona ve ataona mpanjifa ohatra ohatrany hoe atraisa zany nofetran'le izy marina tokoa hoe ny mpanjifa amin'ny akapobeany a araky ny teniko teo meloha no hoe zo manana zo izy ny atao hoe hitendy manana zo izy ny hitaraina zay moa zany amin'ny mampanjifa anazy dia raha nanao any nataontsika no hoe fandraisana an'ireo atota taratasy fitarainana zay omen'ireo mpanjifa eo amin'ny ny anivon'ny fédération zay misy anay moa zany a dia petrapeniny ka na zavatra miseho misy ny fitarainana ataontsika hoe azo eritreretana ary mitombona lay fitarainana fa saingy kosa misy koa nefa ny fitarainana tsy mitombana afaka mame ohatra zavatra miseho amin'ny fiainan'ny olombelona zany ohatra resahako fotsiny zao ny fitarainana tsy mitombana ohatra zao no hoe raisitsika zany zao ohatra ny resaka jirama hitatsika zao ny olana ny jirama am'izao fotoana zao de mahasamy manana ny filazany daholy ny rehetra nefa ny fitarainanao tadidio tsara raha vao tsy misy natao hoe porofo eo ampailatananao ka afahanay mihetsika andraina ndraikitra anay eo zany tonga de mipetraka lay izy no hoe tsy hitombona ity fitarainana ity satria lasa ohatry ny fanaratsiana lay izy azonao ny lalàna zany lalàna foana imbinitsoa na izanay izy le atsika raha mpiatra ny lalàna isika tsy maintsy misy foana natao hoe porofo iny porofo iny no afahan'ny fika manana mihetsika ary mitondra n'izay fitarainana zay ny any amin'ny tompona ndraiky zay tokony amahan'lay fitarainana zany zavatra tsotsotra misy ny amin'io resaka hoe misy ny fitarainana ataontsika hoe tsy mitombona ary misy koa ary ny fitarainana amin'ny tenin'ny tanora no hoe mampineo izy zany hoe manianiany ohatra fotsiny zao raisiko fotsiny zao ohatra ny hoe resaka fanianiny aniny ataon'ny mpanjifa sasany mandeha izy manao fitarainana izy no hoe zahay tompoko dia mahita aty aminay tsy manararoatra ny fiakaran'ny lanjana entana ny mpivarotra aty aminay de nefa zay zavatra zay ny mpivarotra any amin'lay mpanjifa mitaraina zavatra efa hitanay tamin'ny seo taminay zany de ny hoe ny mpivarotra tsy anankiray tsy anankiroa fa le zany tokony ho précisena aiza lay toerana tsy feno l'information tsy feno l'information de zay le tonga amin'ny fitenena hoe mampiny zavatra efa hitanay zany tamin'izay nanao nandray ny fitarainana tiany amin'ny parti any izy ty le mpanao briky ty Ambohitrimanjaka iny nandeha ny fitarainana ho an'ilay mpanjifa no hoe mangala-danja ny mpivarotra any Ambohitrimanjaka rehefa nanao ny fidinana fotsiny zay miaraka amin'ny direction manokana amin'ny fiovana zony mpanjifa ao ministère mivarotra sy ny fanjifana dia natsikatra izay satria nanatona ny tompona andraikitra teo amin'ny vonio tanàna io zay Ambohitrimanjaka io zay izy moa ny tompona andraikitra voalohany io de mera ka na imera aza gaga hoe tsy hitako ozy izy no ataonareo satria de nampinanareo zafady satria lay mpivarotra rozy izy mitsitokotoko ety sy eroa zay zany lay hoe rehefa manao n'lay fitarainana isika mpanjifa dia tsara ihany mametraka n'lay fitarainana mba hitombona
fa tsy ho tonga ny amin'n'ilay fiteniny zatovy no hoe mampimeo izy izy tsetratsetratsyaritra fotsiny iny a mbinjo karazana fampidirany any zay nataontsika zay mba tonga atsika ho tafiditra tsara atao anatin'le adevitra izay atao resaka jirama ianao tao de aloha hidirantsika satria mampikaikaiky amin'ny olona amin'izao fotoana zao igny kosa aloha tena fitarenana faobe mihitsy andre matora zavandra-lambo a ny fahatapahany jiro ny fahatapahany rano misy fotoana izy io a somary efa ny vava talolo kely teo efa somary miverina tamin'ny laoniny zao ndray tena miverina amin'ny heriny tanteraka le izy a betsaka ny mpanjifa sorena satria tena voatotohina ny fiarina amin'ny fiainana andavanandro soreny ianao inona efa mba misy hetsika nataonareo mpiaro ny zony mpanjifa ve a atao anatin'ny oraraha jirama io a satria niteneniko teo io tena fitarainana faobe asa ngamba ny io ohatrany tsy mila pirofo tsony fa tena efa hita hoe io fa tapaka le jiro de io fa tsisy rano ya marina tokoa zay namana mbenjo ity resaka fatapahan'ny jiro sy ny rano ty moa zany a tsy voandroany izy io tsy voandroany izy io nisy ny teto amin'ny tany sy ny firenena fefa nisy da matomany maromaro raha tsy ho teneniko fotsiny no hoe efa nanomboka tany amin'ny roapolo taona lasa zay mety mahery akory ary dia manoloana an'izay nefa zahay ao anatin'ity fédération na faharovana ny zon'ny mpanjefa ity tsy croiser les bras izy fa nitenenana fa mijery zay manaraka akaiky hoe inona ny olana mahatonga nyty fatapahan-jiro sy ny fisisin'ny rano amin'izao fotoan'izao ty efa nisy indimy misesy izay tao anatin'ity fédération na ny F3e ity no niona mivantana tamin'ny tale général ny orinasa jirama ary nandritra ny fionana io a dia nafinaritra aloha ny fionana ary teo no nisy ny fifanankalozan-kevitra no hoe inona marina ny olana misy raha ny olana misy moa zany raha fiteniny ny tompona ndraikitra dia no hoe ny iny ty matériel rehetra moa zany ny infrastructure moa zany amin'ny akapobeana dia efa usé daholy na efa totana efa ela antitra daholy ka mila solona nisy fotoana nefa ataontsika hoe nandeha vova araky ny teninao teo lay olana indrindrandrindra moa zany lay hoe resaka rano satria raha ny tondra ny fitarainana izay tao anatin'ity fédération ty no hoe tena tsisy rano lay vahoaka dia nisy kosa ny vaholana ataontsika hoe aingana zay niseo hitatsika reny ataontsika hoe citerne ireny na dia ataontsika hoe misy milaza manko ny sasany teny hoe petatoko hoeny fa na izany aza nahavonjy koa lay izy satria tena teo ny ilain'le mponina anazy lay izy raha izay faharoa manaraka an'izay nandritra ny fifampiresahana dia nidresaka koa ny hoe nisy ny ataontsika hoe olana ara-fitantanana ny orinasa jirama ny teo aloha zay aloha dia tena efa fahasahina lehibe ny amin'ny tompona ndraikitra ny sahy ny teny hoe nisy kosa ny tsy fetezana fa sainy kosa ny takinay a ny mpanjifa sy ny vahoaka zay miaradia mpanjifa aorinanay ao dia ny hoe raha nanaiky kosa ianao sy mahafantatra fa nisy ny tsy fetezana amin'ny rasan'ny fitantanana dia tokony a vahana aingana zay olana zay fantatsika any atokantrano any fa ny tale général ny orinasa jiramany dia raha milafin'ny resaka géopolitique dia olona napetsaky ny communauté internationale aninony andeha nataontsika hoe hamahy ny olona ny jirama teo aloha nefa raha ny zavatra misy aloha amin'ny akapobeany ambinjosy isika manaraka ny fandaharana manontany tena izahay hoe roviana ny vova ty olana ty satria ny tena voamay ary raha ny zava-misy voamay ary ny mafy ary lay olan'ny fatapahan-jiro sy ny rano a ary zay no nisin'le nihetsiketsika vo tamin'ny tapabolana lasa iny itsika dia ozy izy zany hoe izahana kosa ny mamahany zay a olana izay zay matompona andraikitra anao ya somary nitapaky kely ianao hoe milaza atao milaza ianao olana anakiroa resaka ara-pitantanana ny anakiray dia resaka fitaovana ny anakiray dia ny tiako atongavana hoe
inona moa zany nidiran'le mpanjifa ao anatin'le izy satria ohatrany hoe voasazy zany le mpanjifa nefany olana tsy nisy nidiran'le izy amin'ny akapobeny na de atao karaha hoe ny mpanjifa zany tsy mahalala ininona fa de hoe mandoa facture de atreo ihany zay mihitsy ane le izy namanambininy sy tsika ny tokantrano any zay le hoe zo fototra nanany mpanjifa araky le teniko telo le définition natao hoe mpanjifa voalaza teo aloha tena hoe inona natao hoe mpanjifa de ianao mandoa an'ity facture ity any amin'ilay agence ny jirama nefa ny zavatra miseo ary marina ny teninao teny hoe tsy mifanaraka ny amin'ny fandoavana facture ny service atolotra n'ilay orinasa anisan'ny mampimenimenina ny mpanjifa rehetra am'izao fotoan'izao rehefa voalaza te le hoe rano tsisy sy ny tapaka jiro tapaka ary zay le hoe ny siny zany atao hoe fikamanana ny mpiaran'zony mpanjifa zay marioko etona fa fikamanana ary iraisam-pirenena no mametraka sy mametraka an'izany de ozy zany hoe raha tokosa ianao ka tsy manome fahafahampo an'ilay mpanjifanao tahaka ny tony zay voalaza ho tetony mbola hovakiko manko izy rehefa aveo dia zay le mahatonga ny fikamanana ny mpiaran'zony mpanjifa mitsotra ny eo ankilana tsy de azo mena tsiny ilay vahoaka mpanjifa satria rehefa hitany fa tsy mety kosa ilay izy zoany ho iaho no miteny manao réclamation fa saingy misy andalana tohatra tsy maintsy arahiny rehefa manana ny zo anao ka fantatra ao tsara ilay zo anao de sorata taratasy lay olana anazy anao de apetrao aty amin'ny fikambanana ampiaran'zony mpanjifa de ny fikambanana am'izay avy eo mitondra ny fitarainanao any amin'ireny tompona andaikitra isanambara tonga ire zay ny administration lalana tsy maintsy araha fa raha mihoatra n'izay lalana zay ianao lasa mpanakorotana zay le izy ka nitsetratretra tsy alitra zay moa fa ny anano tiako apetraka fotsiny no hoe ity resaka ny tsy fahaiza amin'ny tantana ny anivon'ny orinasa jirama ity ane mbola tendengy foana hoe olana ko avana be izy io fa mbandolohana an'io kosa nefa de tiako no mampatsiahy atsika fa nisy koa nefa tsara ho fantatsika ary zavatra marina de ny hoe nisy ny vahaolana efa naroso ihany koa nefa naroson'izy naroso ny fitondram-panjakana ohatra fotsiny zao raisiko sotsetra tsy aritra no ohatra ny hoe ny olana ny resaka ny fatapahan-jiro ny fanazavan'ny teknisianna ty ao nivon'ny orinasa jiramany mazavy no hoe ambany de ambany ozy izy nivoana rano eny amin'ireny barage hydraulique reny ka tsy matosoka intsony lay fenitra tokony takina ka manome produire lay énergie ranjevana mimaso de ny fotony mola izy tena hita fa tena misy ny atao hoe changement climatique ary nanimba ny ty tontolo iainana ka natonga ny rano lasa ritra fa tsy nitazapotsiny kosa aloha no tompona andraikitra tiako resahana moa zany ny fitondram-panjakana zay misy am'izao fotoana zao nameny vahaolana mba tsy raisitsika fotsiny io zany hoe ny vahaolana aharitra de ny hoe fanampitomboana ny lehilahy vokatra ny hydraulika centrale hydraulika ao Volpe zay mariana fefanazahoany fitondrana malagasy 800 millions de dollars izy io ary misy nyty fiarah-miasa amina société maromaro manao zavatra tsy mora faharoa nisy ihany koa la efa zay efa nangatahana itsika vaoaka mpanjifa ihany no hoe mba hasivo ny vahaolana à court terme zay misy izy iny lay plaque solaire asa raha tadiditsika lay nisy fotoana io plaque solaire io na manambinina efa tonga tao atamatavy de rehefa tonga tao atamatavy le plaque solaire no tazanina fotsiny ary tsy nijerena
nandeha ny tosika avy aty amin'ny mpanjifa sy ny mpiarana zo ny mpanjifa hoe efa memafoana lay fatapahan'le jiro fa aiza ihany lay vaolana iny izy zao lay vaolana am'izao fotoana zao isika de efa eo ampametrahana n'lay plaque solaire hoanina Tananarivo na ny mifaritra hafa moa zany efa misy tony ny mifaritra ny vakinakaratra iny efa misy ny plaque solaire sy ny any mifaritra ny région Sofia iny maromaro ny plaque solaire efa mipetraka fa ho atsika eto Tananarivo moa zany sisa dia efa mipetraka ny plaque solaire fa miandry fotsiny ny fanodonana azy isisa zay zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao ya avetit fotsiny le izy mety hoe tsy de misy fanazavana loatra na miainga avy any amin'ny tompon'andraikitra na ministera na ny eo anivon'ny jirama tsy misy fanazavana loatra de ny eritreritry ny olona zany am'izao fotoana zao de hoe ohatran'ny efa lasa fiainana andavanandro le izy de tsy fantatra tsony hoe roviana no ifarana zany zao zavatra iainantsika zao tsisy manazava tsy misy ininona nareo nyresaka tamin'ny tompon'andraikitra ny jirama hoe mba namaly an'zany fanontaniana samy hafa zany hoe roviana ary zany io zavatra iainan'io no mba farafaratsiny zany mba maivamaivana le izy fa zao nge tena eny zany marina tsara tary le fanontanianao ary zay fanontanianao zay mihitsy ny anisany napetrako nandritry ny fionana tamin'ny tale général ny jirama io roviana zany no mba ivay olana dia araka mateknisianina anazy moa zany tsy ny amba azy izy mamaly ny hoe any am 2028 2030 dikan'izay mila faharetana atsika vahoaka fanaizanina tsy zany aza namanambinina zay le tena ingo teo hoe ny mpanjifa tena amin'ny mampanjifa anay izy tsika mpanjifa na izary mpanjifa tsy de aletika ho anatin'ny eritreritry ny sainay zany fa ny fatratray mpanjifa rehefa mandohan'le facture zay de mila rano mandeha mila jiro tsy tapaka zay anie le mahatonga n'lay hoe ady ataonyty fédération ty ny fédération na tsy manana fahavalo fa ny fédération na fiarovana ny zon'ny mpanjifa kosa dia mpanome vaolana ary indrindraindrindra mpitondra ny hetaheta sy ny fitarenana zay zany le izy amin'ny ankapobeany fa toizako ihany le resaka namanambinina satria araraotona lay resaka am'ty momba resaka jirama ty netiko mihitsy ty facture ity ary ty facture ty milaza ato ambany eto ovakiko manana ny ty daholo ny mpanjifa rehetra ilazana isika fatapahana sy hoe sorona ny compteur ho an'ireo zay tsy mandoa volana alohan'ny daty farany fandoavana voamarika zay ny voalaza ao anatin'ity facture ty io efa tolona nataony tao anatin'izany hoe fika mana ny mpiarana zon'ny mpanjifa tamin'ny alalan'ireo etaeta ny ireo mpanjifa ireo ihany ahoana kosa moa no afahany anekenay vahoaka mpanjifa no hoe tapahanareo ny jironay tsy loazany zay ho tapahana le jiro fa mbola ongotanareo le compteur anay nefa ny mamerina n'iny compteur iny tsy moramora samy manana ny filazany ny mpiasan'ny jirama misy ny teny hoe 300 000 ariary misy ny teny hoe 500 000 ariary misy ny teny hoe 15 millions de francs tiana moa zany 30 000 ariary 33 millions d'ariary samy manana ny filazany na le vahoaka mpanjifa ary vaky ny saina na izy rehefa sahirana nangataka an'lay compteur zay ataotsika 10 taona zay vo miditra no mbola ongotanao le izy zany ny zavatra misy aoty ka mametra-panotanina atsika no hoe fanajana ny mpanjifa ve zany nefa tsara tadidio anefa ny mpanjifa no anisany mampidona ny orinasa ka rariny de rariny sy ny hitsiny kosa ny mpanjifa raha tokony majaina omena tolotra service tsara fa tsy hoentina atao biby fampitahorana ny jirama rehefa mbasahana rehefa mba reraka le mpanjifa tsy manana moyen kely andeha andohan'lay facture de tonga de tapahana tadidio tsara fa misy foana natao hoe marimaritra iraisana efa mipetraka tony ray aman-dreny sy zanaka ny orinasa sy ny mpanjifany ka raha lay mpanjifany kosa no mangataka no hoe oka le rehetra aza tapahana ilay jironay na le ranonay fa vonona kosa izahay andeha andoha
fa alohanay tsy kelikely satria ny vola eo ampelatananay a de manify afaka atao tsara ne zany na manambininy satria miena le vola miditra koa any am'le fa sy tonga de atao a didijadona be tahaka n'izao de tena tonga mihitsy any izy manapaka de zay indrindra hoa ny fitoam-pirenena tamin'ny le nisy fotoana le ohatrohatran'izao mihitsy ny situation tamin'izay de niteny mihitsy izy hoe aza tapahanareo ny tsy aza tapahanareo avy hatrany ny jiro sy ny ranony olona tsy haiko hoe mbola mitoetra ve le izy am'izao zany sa tena be da be ny fitaraina ny mpanjifa ny orinasa jirama io rehefa tara ray volana monja ny fandoavana n'ilay facture mailaka lira jirama miaraka amin'ny pince sy ny tournevis tapaka nefa na mamerina ny jiro iny ary na mambirina mbola takiny jirama 20 ariary zany tsara misy zay no mahatonga anay miteny no hoe ao anatin'io fitantanana ny orinasa jirama io dia misy texte tokony hovaina betabe eo mba ho texte mirona any amin'ny fiarovana ny mpanjifa ary omeo sehatra foana le retsy le mpanjifa fa nininina ne zavatra ataonao eto amin'ity tany sy ny firenena ity e ka ataonao tsy rampany reo vahoaka mpanjifo reo e tsy odina hatramin'ny orinasanao e aza dimy fambinina maniry ohatry ny anana am'izao fotoana zao ny plaque solaire sina mondiona rehefa hita ry vahoaka malagasy a fa manahira traina sy mampitatatatabava andao hira iny andao hividy plaque solaire fa betabe izy zao ka io fana manahirana anao io de zay no tenengo hoe zo anao tafiditra ao anatin'ny zo ny mpanjifa zany article 5 de ny hoe droit au choix manana zo ny mpanjifa hanana safidy na ampiasan'ny courant jirama tapaka lava na andeha hividy nylay plaque solaire zay maharitra elaela fa na izany azy a soloa ihany le batterie matetitetika entretien zany entretien le izy koa le hoe manapaka tsy manapaka lasa manokatra olana vaovao le izy andre matora zafindralamo satria lasa kolikoly iny le mpiasan'ny jirama de tena lasa ohatrany hoe lasa mode opératoire an'le mpiasan'ny jirama sasany le izy hoe lasa menace le izy ho tapahanay io de ntikan'izay manomeza kely de lasa mamoron'olana vaovao le izy zany zavatra zany na manambinina sy tsika ny tokantrano tsy voandroany tompoko zany olana zany setrain'ny vahoaka mpanjifa zay na tonga na ny teny hoe indraindray lasa biby fampitahorana ny mpiasan'ny jirama vo mandontona mivaravaranao izy jirama matahotra hatramin'le mpanjifa nefa tokony tsy hisy zany distance zany tokony hoe hay manjoso hoe zany ny zavatra tokony misy eo ny fahaizana mifampiresaka sy ny ray monina satria mifampivelona ny mpanjifa sy ny orinasa ka zay le hoe ny mpiasany jirama sasatrasany ihany no mamotika n'ilay orinasa ary zay no mba aporosihako ny anatin'ny direction générale nio orinasa jirama io efa mandray andraikitra reo ka araky ny fifampiresahanay tany efa mandray andraikitra ny tompony andraikitra ny any amin'ireny mpiasany jirama sasatsasano iahy manao tsy mety reny zay manaratsy endrika ny jirama ary manimba ny orinasa jirama amin'ny ankapobeny fa nay zany na tsy zany aza na mambinina da didio ihany koa fa itsika mpanjifa koa tompoko de manana andraikitra amin'ny fanatsarana n'io jirama io tena manana diditsika zany hoe tsy vita mando facture fotsiny zany tsy vita mando facture ohatra fotsiny raiky sy fotsiny ohatra ao atokantrano ao zay efa nisy moa tamin'ny fotoanandro nisy n'le hoe optima io moa le hoe tolotra natokany orinasa jirama tam'zany ho an'ny mpanjifany a misy tolotra hoe tolotra mora tolotra ho an'ny économie tolotra ho an'ny industrie ohatra zay zany arakaraka le fandamina ya dia nisy io zavatra io de tao anatin'io nisy ny fampianaranay tao any avon'ity fédération nampiarana zo mpanjifa ty no hoe izy tsika mpanjifa koa ny le retsy tokony manana andraikitra ohatra raiky sotro mivantana ao anatin'io tokantrano io ianao ao anatin'io tokantrano io ianao ma rehefa mba mandeha le rano ka misy miteteka mba hidio tsara le robinet satria ny olana
akoatra n'lay tsy fisin'ny rano voalazako teo aloha akoatra n'lay hoe misy namanao manana rano misy kosa nefa tsy manana de ianao nefa de alefanao amy teteo azy eo le rano adidy minimum des choses zany tokony madidinao amy mampandefanao hoe ito le rano ohatra zany rehefa mba mivoaka ny trano rehefa mba mivoaka ny trano ianao mba pio le compteur e zany ane ny fomba ray entinao anampiana ny orinasy e ary zay natonga anahy fanetanana kely tsotsotra arahararotiko ihany ho antsika vahoaka mpanjifa e manana adidy zay ndraiky zay isika rehetra hoentina iarovana ny zotsika amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny fandraisatsika andraikitra kely lazayntsika efa bitika efa manandanitra ny hoe famononao fotsiny ohatra n'lay interrupteur ao an-trano ny fitenenanao fotsiny ohatra ny fandraisanao andraikitra ny hoe misy rano vaky ery na misy jiro poto menjery ery zoanao zany no mitenen'zany manao réclamation an'zany any amin'ny jirama fa zaingo kosa ny jirama kosa rehefa mba azo ilay fitarainana tokony mba mailaka isika tompony andraikitra zay napetraka ny hamahaingana io olana io fa tsy hoe mieno de tsy misy tonga am'le fitenenany ny tanora ndray le hoe misy mieno mandeha le fitarainana de nefa tsisy mieno akory le fitarainana ka zay le hoe ambola veriko foana ny teniko no hoe ny orinasa sy ny mpanjifany a tokony mifamelona fa tsy mifamono ny mpanjifa manaja ny orinasa ary ny orinasa manaja ny mpanjifa zay ny atao hoe fiarahamonina amin'ny ankapobeana namanambinina ahoana tokoa moa zany zao ny ndeha ataoko hoe misy lanjany tokoa ve le mpiaro ny zon'ny mpanjifa raha ndraraha jirama io satria zao mantsy ny olona efa lasa ohatrany hoe miady ho an'ny tenany zany am'izao fotoana zao lasa hoe lasa miady ho an'ny tena sisa zany de le resaka teo hoe mbola tsisy miaino de lasa miafara amina hoe manao fihetsiketsehana iry de aveo rehefa manao fihetsiketsehana tokoa de averina kely jiro hoe averina kely aloha de angamba ve sa hoe tena le moyen de oppression zany hoe anao fihetsiketsehana isaky ny fokotany zany de lasa zay le fitakina fa tsy mandeha tsony hoe mba alefa soty am'zony mpiarony zony mpanjifa ny fitarainana de zay ny miady ho anareo lasa tsotran'izay tsony de tsara fipetraka ilay fanontaniana na manambinitsoa hitantsika moa fa nisy fotoana mamaivay mihitsy ty resaka fitokonana nataony ny mpanjifa isaky ny fokotany ity ary zay no mahatonga anay miteny a manabe atsika mpanjifa no hoe zoanao no miteny zoanao ny manao réclamation fa saingy zoanao kosa no manao fitarainana sy manaraka ny administration sy ny zavatra hoe tokony hoaranao raha itsina zany nyresaka efa niresahako teo ihany moa le so averiko ho fantatry ny rehetra no hoe rehefa misy ny fitarainana dia ataovy an-taratasy ny mpiarony zon'ny mpanjifa tompoko dia anisan'ny fikambanana iraisam-pirenena be mpiaino indrindra tadidio tsara fa ny fikambanana ny mpiarony zon'ny mpanjifa manerana n'izao tontolo zao ary ao anatin' zany atao hoe charte ny Nations Unies zany ary tadidio fa i Madagasikara dia mpikambana ao anatin'zany fikambanana firaisam-be iraisam-pirenena izany firenena iraisam-pirenena zany azafady dikan'izay zany de tsotra no hoe ianao raha manana ny fitarainanao ianao a mandray ny fitarainanao mpiarony zon'ny mpanjifa ary ny mpiarony zon'ny mpanjifa dia lalana anankiray tsy maintsy noho ny fitondram-panjakana tsy maintsy ho iaho enony satria etaetana mba hoaka ny entana etaetana mpanjifa ny entana ary manana intérêt ny fitondrana miaino anazy satria ny fitondrana napetraka ho ray aman-dreny ary reto mpanjifa napetraka ho zanaka ka rehefa ny zanaka ny mitaraina mazava ho azy mba handolana ny ray aman-dreny fa saingy ny eo famanan'olona angamba mety misy ataotsika hoe olombelona nosray isika mety misy ny ataotsika hoe tavozavoza madinidinitra ny manao zavatra tsy mora ohatrotra zay zany le izy amin'ny ankapobeana fehiny na manambinitsoa ny fikambanana ny mpiarony zon'ny mpanjifa isorana an'Andriamanitra fa fikambanana stabilisateur eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ary fikambanana be mpiaino indrindra satria na pampaneno lakilosy ary zahay tsy pampaneno lakilosy ihany fa force de proposition ihany koa lalany zany a force de proposition ihany koa proposition
sosikevitra avy any amin'izy avy any am'ireo vahoaka zay mitarainareo ihany zay zany le izy a amin'ny akapobeany fa dia miandry isika manao zavatra tsy mora fa na misy azany nataotsika hoe ny olana zay efa tena tsy zaka kosa aloha am'izao fotoana zao namana mbinitsoa tena hoe tsy rariny kosa no hoe fitadiavanao vola ve nitapaka lay ajia tena tsy mety zany ary indrindrandrindra fa ny rano dia fototsy ny aina mitsisy ny rano am'izao fotoana zao koa ny be da be mimpanararotra io bidon io efa misy mivarotra 3 arivo hatramin'ny 4 arivo ariary ary zay zao no anetanana ny tompona andraikitra tonga de itsiko ny avy any amin'ny ministerany rano hoe alefasy ny organisation mba hijerena no hoe ahoana ny politika ho antao mba hanendrehana ny reto mpanararotra vidina bidon reto any amin'ny mpanjifa zahay tao naviny fiarovana zo mpanjifa efa nanao an'izay efa nanao an'izay mihitsy zay nirahana tamin'ny tompona andraikitra tao amin'ny commune urbaine Tananarivo satria nisy fotoana tena namaivay io rano io tsy fisiny rano dia nitrangana ny tena hijeren'ilay vahoaka ny tena hoe ahoana zany fanararotana zany aiza misy zany ataotsika hoe eo ny atin'io borne fontaine io no mbola midiny zalarary zato le rano de tsy misy mahazo maka an'io rano io raha tsy ry zala dokera fa ianao any tokantrano zany tsy mahazo an'io rano io ma raha tsy ry dokera no mitatitra an'le bidon ary ry dokera ndray avy eo mivarotra an'le rano 3 arivo hatramin'ny 4 arivo zany ny zavatra nisy tao zay ny tena hoe ataovy ny organisation o le rehetra anao raha tsika ty sady anao raha mila fifanampiana ny fiainana zao tsika zao androany nisy an'ilay hoe fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana fa 15 taona ny fahazahona ny fiverenana ny fahaleovan-tena de nitanjona tam'izany de ny hoe ny fitiavana tanindrazana mitarika fandrosoana andao tsika hifankaty fanometanana fa aza mifanenjika le rehetra ainy amin'ny fokotany rehetra any ny namanambinitsoa ka mifanenjika mifanaratsy zay sotoavina tsy any malagasy mihitsy zany fa rehefa mba misy mavoan'ny namanao eo akaiky apio izy zay le izy ka ao anatin'ity fankalazana fiverenany fahaleovan-tena ity aleo tsika vahoaka mpanjifa mba aleo tena marina tsy miandry ny rakoto sirabe fa rehefa mba misy olana miseho ny fokotany misy atsika mandraisa andraikitra fa zoanao amin'ny matsempanjifanao ny mandray an'ilay andraikitra mba hanananao an'izany fahaleovan-tena sady efa tafiditra ao anatin'ny fanomanana zany fahaleovan-tena zany ndray ny firenena malagasy ny resaka tarifa indray ny tiako asiana resaka kely hoe akoatran'le fitarainana zany hoe tapaka lava ny jiro tapaka lava ny rano de le facture ihany koa ohatran'ny somary midangana tsy mitovy ihany zany na tapaka na tsy tapaka le rano nisy voaingana kely atao anatin'ny fanankevitra ny minisitra angamba no nahitako azy nisy tatitra zay hoe nisy fivoriana natao andaniana ny fanamboarana ny tarifa ny jirama de efa mirorosaina ny olona hoe io ve de mbola hiakatra ihany ve zany ka le fanamboarana aloha tsy haina ampidinina na ampiakarina fa ny olona aloha zany mandray an'izany hoe so de hiakatra indray io ary efa tsy zaka asa inona ny hetsika ataon'ny mpiarony zon'ny mpanjifa manoloana an'le resaka tarifa marina tokoa zany resanao zany namana nambenitsoa anisan'ny olana goavambe mahazo ny mpanjifa sy zay ny mpanjifa moa zany akoatran'le faniresahako teo aloha no hoe ity facture ty facture ty le rehetra tena tsy mitombona mihitsy ty mitombona ho iaho satria nenay anananay porofo anananay porofo la izy aloha misy an'izany hoe tapaka efa hoainimbolana ny rano eny amin'ireny fokotany maromaro eto Tananarivo reny tany isaiko ohatra Tananarivo reny vohatra zao no ohatra faravohatra nambody filao Antaninandro Andravoangy ny périphérique ny Tananarivo ndray itaosy moa zany efa hatramin'ny elany menimenina ny vato hatra ny vato naiza zany alianao am'izao fotoan'izao tapaka tsy misy o rano enina hatrany amin'ny akady fotsiny aby
de ny zavatra mampagaga ny fitaraina na tonga eo ampelatanana de tsotra ny hoe tapaka lay rano nefa ny facture mbola eo ihany mitangana koty zafy ihany ny lexisy ary vo may midangana ary le izy misy moa isaorana an'Andriamanitra ny mpanjifa sasatsasany nanomena azo tombony hoe rehefa tapaka ny ranony ery mba nanana moyen izy napiditra ligne vaovao na iny de source vaovao de nefa rehefa niditra ny source vaovao de mbola raha jerena ny facture taloha de mbola nantakiny ny orinasa jirama facture ihany reo mpanjifa reo zany tarendravatra izany no mampiseho fa misy ny tsy fanajana n'ilay mpanjifa amin'ny alalina ny fanararaokana ataony ny orinasa jirama tsy ary zay le mbola teneniko hoe ny piasany jirama sasatsasany ho iaho ireo ihany no manimba n'ilay orinasa ary ny mampalahelo sy ny matezitra dia ny vahoaka mpanjifa tsy manino tsy maninona ty ambadika tya no hiaran'ilay olana foana ary normal la logike le mpavahoaka kosa raha mitaraina ary misy fotoana miafara any amin'ireny litatsika voalaza teo reny le etsiketsika mandoro pneu reny fa saingy zay kosa no ano hoe arao foana le fenitra de mba manaraka n'ilay lalàna isika fa nizahay eo anatin'ity fiarovana ny zo mpanjifa ity de vonina lalandava tsy matory andro amanala miaino ny etaetatsika mpanjifa raha tonga kosa ara-dalàna eo ampelatananay ny fitarainanao ary arahana profo ny andrasan'ny mpanjifa mantsy zao hoe mitaraina zay mikasika ny jiro de miverina ny jiro mitaraina zay mikasika ny rano de misy le rano rehefa tsy izay de ohatrany hoe zay koa ve andehanao fitarainana any nefa tsy ahomby akory le izy mba nisy fitarainana mba nahomby ve zany raha mikasika n'ity jiro sy rano ty be da be ny fitarainana omby be da be na manambiny tso ny fitarainana omby raha tsy resahako fotsiny zao ny hoe atao anatin'ity whatsapp ty enay moa zany rehefa manao ny asa anay zay mifandray whatsapp amin'ny tompona andraikitra mba amana an'le omba amana an'le olana ohatra raiky fotsiny am'izany zao ohatra ny hoe ny olana ny misedrainy ny ambody filaosy ambondrina iny tam'izany rehefa nifandray tamin'ny tompona andraikitra teo nandefa n'la fitarainana mba voainganao a le olana de voava tretratretra tsy aritra fotsiny zay ao anatin'izany itya zavatra ity zafady somary taraiky kely izy teo ity zany zao ohatra ity izy ity afaka jerenao provenao tsara fa ny mpiarany zo mpanjifa de manao ny asany ary isorana ny tompony andraikitra miara-miasa akaiky ny mpiarany zo mpanjifa ary mama zay mamaly an'le fanotaninao teo na manambiny tso satria nao salasala hoe misy miainy veny reo io porofo fa misy miainy zany misy miainy mpiarany zo mpanjifa ary ny mpiarany zo mpanjifa dia mbola veriko hatrany hatrany fa toy ny rano sy vary amin'ny fitondram-panjakana mirate ahomby ny samahan'ny olana isika n'ireo mpanjifa tsy maintsy miara-miasa tsy maintsy miara-miasa ary miara-miasa foana amana ny olana zany atao hoe mpanjifa izany zay zany le izy amin'ny akapobeany namana mbenitso raha sitraka ao vilatsika io zany vilatsika io aloha ny raha jirama satria iny zany mbola le nitenentsika teo hoe mila miaritra kely zany de ndala alefa aso ny fitarainana raha misy fitarainana alefa mikasika an'izay fa tiako idirana kely le zay koa mampikaikaiky ny olona mantsy le fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao ny olona moa tsy miteny foana hoe miakatra ny vidim-piainana sarotra ny fiainana sansisa mba manahoana ny hetsika ataonareo mpiarony zo mpanjifa mikasika ny fiovaovan'ny vidin-javatra indrindra moa fa ny ilaina amin'ny fiainana andavanandro ie marina tokoa namanambinitso efa ela moa zany io tolona io no nataonay tanivon'ny ty fédération na fiarovana mpanjifa ity raha tsy teny fotsiny aho hoe ity misy an'le hoe réforme pour mieux maîtriser l'inflation des produits de première nécessité
à Madagascar ity réforme ty efa ataontsika hoe politique stratégie napetraky ny fédération izy ty a maromaro izy ato hoe inona ny politika matao tanisakely fotsiny any ohatra ny hoe raha nanao ny descente izahay tam'izany de ny hoe ny zava-misy tonga de resahako eto hoe manao ny vidin'entana zay tiany atao ny mpivarotra ohatra tany asaiko faharoa eto fotsiny de hoe samy manana ny facturany ny mpivarotra ary azo vaivainy zany ny circuit de distribution tsy mifanaraka ny amin'ny zavatra misy a eto toerana tsetateta tsy atra proposition de iny proposition ana iny vaolana natolotsy ty a ary isaorana n'Andriamanitra na manambinina se itsika any atokantrano any fa ny valy somatsara tompoko ny etaetatsika mpanjifa nalefa taiza moa izy io nalefa taiza nalefa atao amin'ny tompon'andraikitra ny nivon'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana ity etaeta ity ny valy somatsara ho iaho satria raha namonona ny rena ataotsika hoe fanararaotana raisitsika fotsiny nety vary ty misy an'izany ataotsika hoe en espace de 2 jours miakatra andro manalina le vidin'ny vary raha androany ianao mahita an'le vary 740 nokilao le pitso anao lasa 3 afaka pitsony iny ianao lasa 203 ohatry zay foana ny zavatra nisy de natonga anay nitondra le vahaolana ary natonga ny indrindrandrindra ny filoam-pirenena ny teny hoe vahao ary jereo aingana ny olana ny fiakaran'ny vary io ary isoran'Andriamanitra ho iaho voavaly izy satria ny antony namanambinitso ary tiako fampifantarina atsika vahoaka mpanjifa malagasy rehetra fa nivoaka somatsara tompoko ny arrêté ministériel zay mamahany ny olan'izany atao hoe vary padina vary akotry sy ny vary fotsy izany vary any moa zany ny vary aloha zany ty zao fa ny PPN na mbola mandeha andalany fa vary aloha zany zao no tena hita satria foto-tsakafon'ny malagasy fa tiako mariana fotsiny hoe ny rahana tamin'ny ministera 10 izy ty a 10 izy ty ny rahana tamin'ny ministera 10 a zay tany asaiko eto ny hoe ministère en décentralisation et aménagement du territoire, ministère en économie et des finances, ministère en industrie et commerce, ministère en intérieur ary ministère en agriculture et élevage ary tao anatin'izany zay isorana ny ministère ny varotra sy ny fanjifana satria technicianna juridique namolavolany ty koa tsy moramora fantaka fotoana fa isorana ny zareo nivoaka angakaingana ihany le izy amin'ny ny lainy vahoaka mpanjifa tamin'ny alalan'io direction misahana ny fiarovana ny zomy mpanjifa ao ministera mivarotra sy ny fanjifana io fa dia anisany namoa ty namahany olana tsara mihitsy namanambina sy tsika ny tokantrano zao ohatra le ato amin'ny article 5 le hoe une attestation les conditions d'accès à la possession de collecteurs. Article 5 une attestation de régularité et délivrée par la direction en charge du commerce en toute personne physique ou morale désirant être collecteur du paddy ou du riz local. Zany hoe ianao zany raha teanao collecteur manana an'io atota taratasy maromaro menao fa ny teo aloha manko zany de manao zay tiana tao rehefa opérateur manamanam-bola eny ianao de mividividy vary eny amin'ny tantsaha eny ianao nefa tsy manana natao hoe carte collecteur taloha izy zany carte collecteur zany misy natao hoe carte rouge fa nisy zany zay zany le fandrindrana exemple ray fotsiny ho raisiko ary anisan'izany koa zao ohatra ny zava-dehibe izy fa nitolona ny resahana hatramin'izay ny article 10 de ny hoe circuit de distribution. La commercialisation de paddy ou du riz local doivent suivre le circuit de distribution ci-d'après producteur, collecteur, grossiste et détaillant. Mazava zay tsy misy anampiana ary tsy misy analana ny taloha manko
rehefa anao zavatra ny olona anankiray na ianao aza mbinina misy vola ny ampelantananao de lasa ianao makany Nosy-be mividy le vary de avy eo ndray ianao mivarotra le vary eny amin'ny épicerie zay hitanao ary misy la fampianarana io zavatra zay ny anisany zava-dehibe tsetratsetsa fotsiny zay article zay fa betabe izy ato eo amin'ny article firy izy ato 3 fa ny fehiny izy io zany de tsika homariana atsika araraotiko ho atsika mpanjara ny amin'ny resaka arabarotra sy indrindrandrindra amin'ny resaka ty vary ty fa de hovakiko eto lay izy tonga de hovakiko hoe mipoko etam-pirenena eto hoe itiny natao tantaratasy tsy maintsy tokony manana anao rehefa anao ny sehatra arabary ianao ireo fepetra afahana manao ny asa fanangonam-bary ny akotry sy ny fotsim-bary mila taratasy ianao zany manana an'ireo any amin'ny distrika misy ianao sy mifaritra misy ianao any faro ireo atao tantaratasy ilaina ho an'ny mpanangom-bokatra collecteur efa volazako teo zay alainao araky nyty lalàna ity alainao aizy izy io alainao amin'ny distrika zay misy ianao eo ihany koa lay oety hoe fahazoaon-dalana amin'ny fifamoivoizan'ny vokatra mila zany ianao manana autorisation vo afaka mifamezivezy ny vokatra anao fa nytany talohany namana mbinitso raha vary tany ataotsika hoe tany amin'ny faritry Antsuy tandreny fa Antsuy koa mamboly vary fa ny région ny Sofia iny iny Analala ve Befandriny mamboly vary reny de tonga de misy mpanambola tapoka mividy le vary avy any de etiny aty Antananarivo le izy nefa sarge iny vary iny camion tondranao iny raha iny zany raha atao hoe sakanana iny vary iny au lieu de tokony hiakatra eto Antananarivo raha calculenao ny base calcul tsotsoka ny sargeny ohatrinona ny par goniny alain'ny transporteur taloha izy ray alina fa zao izy mety efa 5 sy ray alina angamba ny gony ray satria ny lalana ratsy ny gazoil niakatra de mety ataovy kajikajy zay le mahatonga amin'ny teny hoe tokony manana autorisation zany lay olona anankiray akoatrany ny papier tokony anananao an-tanany hoe ity varinao ty zany tsy tokony alefa ty Antananarivo fa alefaso amin'ny région akaiky anao région akaiky anao ny raha Sofia région Dianana akaiky anazy tsetratsarotra fotsiny zay ary vakiko farany ty le hoe fahazaon-dalana hitatitra tsy hamindra vokatra zay le voalazako teo mila autorisation daholo zany zay zavatra zay ka eto ako de fa hiteny amitsika mpikirakira arabarotra rehetra trangana zao ny task force efa tamin'ny 8 mars 2025 teo nitsangana azafady ny task force ary ministera maromaro no kambanao anatinao ary anisany kambanao anatinao zany fikambana ampiarany mpanjifa zany de efa manao antsoavy saty zahay miteny amitsika zay manam-panirina ny kirakira ny ty resaka arabary ity mba anaraka sahady ny lalàna vakio le lalàna fa ho tombontsomanao zany ary indrindrandrindra ho tombotsoma ny mpanjifa fa ny task force zay mipetraka tompoka dia task force tsy himeme anao akory fa task force napetraka hiarovana ny vahoaka mpanjifa malagasy mba hialana ny any amin'ny natao hoe fiorana pefy sy indrindraindrindra ny fanararaotana ataon'ireo mpikirakira arabarotra sasatsasany ireo le resaka vary any sy hoe no iasan'le task force sany entana rehetra ity moa zany mazava ho azy araky ny teniko teo de resaka ny vary any aloha ty fa hita mendalana eny ny resaka PPN fa ny vary aloha zany araky ny teniko teo hoe no fototsakafo malagasy ary nahitana ny zay ataotsika hoe fanararaotana miompampana izay fa tsy maintsy arindra ny fandrindranany de miainga isika ny any amin'ny base ny base dia ny any amin'ny vahoaka tsika mpanjifa mihitsy no mandray andraikitra efa misy ao napetraky ny ministera ny décentralisation ny ady tany dia ny resaka loharano afaka miditra anatin'ny fikambana ampiarany somy mpanjifa ianao de apetraka ao anatin'ilay loharano satria io zany ny ataotsika hoe ny rafitra napetraka ny fitondram-panjakana ny loharano
hanara-maso eny anivon'ny fokotany ny fandehanany zany atao hoe fitombary zany ka zoanao mpanjifa niditra am'izay fanetanana kely fotsiny ao atsika mpanjify zay le teko teny alony hoe andao itsika andray andraikitra andao itsika hiara ifanometanana satria tafiditsy tsika zao anatin'zany atao hoe fankalazana fa 5 taona zafadiny ny fiverenan'ny fahaleovatena izany raha tena ifantoka ao ampotsika tsirairay avy zany a de miainga ho aminao zay mijery nyty fandarana arivariva ity izany ataotsika hoe asa izany ka sahi tsika mijoro a rainy ndraiky tsy tsika ho tombotsoa azafady ny besiny maro ary indrindrandrindra ho tombotsoan'ny firerena iraisana ia fantanina farany ito Andriamatora Zafindralambo napetraky ny mpanaraka ny fandarana atao amin'ny page Facebook tao hoe inona ny antoka omeny ny mpiarony zony mpanjifa tahaka anareo fa tsy hanao ohatrany hoe hanao mpitondra na hanao rahatsorana hoe hanao mercenaire fotsiny satria efa nisy mantsy zany teto amin'ny de leombonanana ny olona amin'le mpiarony zony mpanjifa inona ny antoka omenao fa le zavatra nyresahantsika rehetrarehetra teo de ho tanteraka de ho atao zany ho tombotsoan'ny besin'ny maro fa tsy hoe tombotsoan'ny mpitondra na tombotsoana tompona andraikitra ia miteny antoka moa inao araky ny teniko teny hoe ny tanjona iraisana dia ny arovana ny mpanjifa zay ny asa mpiarony zony mpanjifa tsy ho vitana irery zany adity sy andraikitra zany raha tsy eo ihany koa isika mpanjifa ny fanomezantsika tanana ary zay koa nefa tsy ho vitatsisy mpiarony zony mpanjifa sy mpanjifa raha tsy eo koa ny fiarahana ny amin'ny fitondram-panjakana amin'ny akapobeany ka raha antoka no teneninao ny antoka de tsotra hoe ny firaisantsika miasa ary izy zany hoe raha te hijeriny antoka ianao mila mihitsy aloha ianao no miditra mandray anday ndraikitra amin'ny alalany fidiranao fotsiny kely ao anatin'la fikambanana aloha de ao ianao no mahitany le hoe zany no ny zavatso hitanay ny amin'ny nyty tolona zay nataonay ny amin'ny famana sy ny fametrahana n'zany atao hoe lalàna sy zo tokony ananan'zany mpanjifa izany aiza zany alefa le fitarainana ia mazava ho azy ny fitarainana moa zany izahay dia manana borao ny borao voalohany amin'ny fitarainana de misy ny direction manokana misahana ny fiarovana ny zomy mpanjifa ao anatin'ny ministera mivarotra sy ny fanjifana manatonao ministera zany ianao ny dikan'izay dia mandondona ao amin'ny porte 107 rehefa tsy te ho an'indray ianao de misy indray manokana ny borao manokana natokana ho an'ny fiarovana ny zomy mpanjifa dia mandeha ianao mandondona indray ianao eo ambondrana zany borao zany mandalo ianao tsisy tsy mahafatatany zany raha mbola eo ambondrana de hoe andeha ao anan'le hitondra fitarainana izahay ao am'lay fikambanany miarony zomy mpanjifa zay le izy zany amin'ny akapobeany fa préciseko foana ny hoe ny fitarainanao dia ataovy taratasy antsoratra ary arao adresy exact sy signature sy ny anaranao mazava tsara ary indrindrandrindra porofo topoko bakatsika makasitraka anao Andriamato vola lalaina raha Zafindralambo nanaiky nizarany zay tsara ho fantatra izay mikasika ty fiarovana ny zon'ny mpanjifa ity manapetra ihany ny fotoanatsika efa nangalatra fotoana kely atsika fa na izany naty zany de inoko fa mba nahalianatsika rehetra ity resatresaka tamin'ny tato anatin'ny fandarana ity makasitraka Andriamato vola lalaina raha Zafindralambo sotra betsaka ambinitsota